Chérie, mampirafy anao. Chérie, mampirafy anao. Aza miresaka amiko tsony. Chérie, mampirafy anao. Tantarao ery ty. Chérie, mampirafy anao. Chérie, mampirafy anao sa. Izy ary ty zany sipa daika be zany. Chérie, mampirafy anao. Ao zany mampirafy anao koa tamin'iray vola. Samby hafa tsika. Chérie, mampirafy anao. Iza le sipa? Izy mipetraka. Iza ny anarany? Ny anarany complet. Franchement entre antsika sy anao iza manga. Mampirafy firy kilao. Ajerenao ohatran'izao dia sandriniza maventy. Hatraiza ny volony miloko sa tsy? Chérie, mampirafy anao. Mahay an'ilay zavatra nataoko tamin'ny latany tefy nga izy. Chérie, mampirafy anao. Ohatrinona ny raisan'izany isam-bolana? Chérie, mampirafy anao. Tsy misy tsindry olombelona ihany anie ianao e. Chérie, mampirafy anao. Tsy misy tsindry olombelona ihany anie ianao e. Chérie, mampirafy anao ny ahy. Le nampirafy tamin'ilay lehilahy tamin'iny ihany aloha no tena tsy zakako e. Sa lehilahy ndray leda kosa ankiva nga dia lany vehivavy eto an-tany a. Chérie, mampirafy anao. En fait techniquement tsika sy anao tsy mbola tena hoe en couple zany hoe miaraka tsika fa tsy miaraka. Tsy haiko raha azonao hoe tsy voatery hazavainao aminara misy olona miaraka aminao hafa ankoatranany. Zany hoe tsy mampirafy ianao zany no tiako tenenina zany hoe raha manao koa dia tsy manana compte rendu aminao. Ahoana re zany fomba nazavaiko anao amin'ny fomba tsotra sy terme mazava hoe ohatran'ny ahoana zany mampirafy izy rehefa miaraka tsika zany hoe rehefa mifampiteny je t'aime fa pour l'instant tsika mbola milay ianao raha tsy miofa. Chérie, mampirafy anao. Nentinao tao amin'ilay resto tsara bouchon kely leny ito sy ve izy? Ka. Ary le misy pakopako eny andavamamba? Ie. Leda kosa kia sy rara sa. Chérie, mampirafy anao. Coucou ChatGPT, comment réagir si votre homme vous annonce qu'il vous a trompé? Chérie, mampirafy anao. Leda, efa nitenanao fa tiako amahenao anao ianao. Papirafy ianao. Raisiko amin'izay tsy maninona ekeko sakaiko hoe papirafy ianao fa aza miova mahay ianao io satria je t'aime comme tu es mon bébé. Chérie, mampirafy anao. Leda, ahoana re averiko ihany tsy mampirafy anahy ianao satria zany vady kely. Ianao efa manambady niteraka telo, ok? Dia mbola misy an'ilay fahatelo any birao anao dia ilay faharoa any am-piangonanareo dia ilay voalohany andefasanao vola isan-kerinandro mipetraka any Tamatavy zany hoe za fahaefatra. Problème anao ianao fidèle be ao anatin'ny infidélité anao. Chérie, mampirafy anao. Efa gâteau à la fraise farak'izay matsiro zao mihitsy ny eto anoloanao dia mbola lasa ihany ianao mifiletaleta-kary amin'ny gâteau fotakary. Tena tsy sahaza an'izao fifangaroana be zao ny amantsako. Chérie, mampirafy anao. Dia saraka ve? Poana ve ty dia zao isa. Tara atao hoe tsy maheno inona. Chérie, mampirafy anao. Ty tena lehilahy tsy vanona mihitsy. Fa tsy mety mihitsy ve ny toetranao ty raha mba manoatra ho fanaon'ny lehilahy rehetrarehetra hoe apetraka eo amin'ny talaky maso eo ny telefoninanao tsy misy verrouillage dia avela hisavasava ao anaty MP ao dia mijery an'izay mety ho susceptible ho ankizinao dia eo ny tratrariko rehetra tsy maintsy spolena aminany efa ran'ilay tantara. Zao tsy misy suspense atsony, tsy misy intrigue de l'auteur, tsy misy hoe ploliste hoe tsy ankiziny kale izy fa namana anabaviny ihany. Putain faravalika matiny izao mba afitako manao épisode 10 ao amin'ny TikTok zao tonga dia nitenenao tsy mitsinjo ny carrière ma future influenceuse anahy mihitsy. Dia ino no tantarainao anahy eto daholo dia terehitra izy ny anarany tsy fantatra tokony hoe izany mba mandeha mikaroka. Leda tsy misy tantara le izy. Leda inona ty fiainana tsy misy papapaty, tsy misy piment, tsy misy le Leda misonie be miaraka aminao zakako zao tsy vitako. J'ai jamais pensé sur TikTok moi avec un mec comme toi.